Afa tamin'ity androany ity kosa no nofarana tamin'ny fomba ofisialy ilay fihaonam-be fivoriam-be ho lavitry ny mpisolovava eto Madagasikara izany tetsy amin'ny efitrano fivoriana tetsy amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny tetsy Anosy moa nantanterahana izany anisan'ny nivoatra nandritra izay andro vitsivitsy nanaovana ny fivoriam-be izay tokony hametrahana ny rafitra manokana anaraha-maso ny etika na ny observatoire de l'éthique moa no nilazana ireo tompon'andraikitra ireo an'ity rafitra vaovao ity mitaritra ny vaovao mikasika izay indrindra Ilova Ramanatsoa sy Christian Rakotramanga. Mila apetraka ny fanaraha-maso ny etika na ny observatoire de l'éthique araka nambaran'ny maître Rarson Hubert filohan'ny olavitry ny mpisolovava eto Madagasikara nandritra lanonam-panakatonana ofisialy ny fivoriam-ben'ny olavitry ny mpisolovava eto Madagasikara tetsy amin'ny efitrano fivoriana etsy ny ministeran'ny raharaham-bahiny etsy Anosy. Zavatra maro tokoa ny toniana nandritra ny telo andro nisy ny fivoriana. Tena zany moa ny resaka hoe etika ao anaty fitsarana dia tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny famendrihana rehetra dia tokony hipetraka zany ilay observatoire de l'éthique izay arahany ahitana mpitsara, ahitana avocat, greffier sy olona hafa izay mifaritana izy amin'ny andraikitra ao anatin'izay zany dia anisan'ny naroso tao ihany koa zany ny tokony hanaovana fanovana ny lindalàna maromaro zany amin'ny lalàna amin'ny fiaimiasan'ny mpisolovava zany manarahana ny andininy fahatelo ambin'ny folo amin'ny lalam-panorenana zany hoe fiarovana feno zany hoe plénitude de défense zany fa tsy apahapahany fotsiny ary io dia na any amin'ny police judiciaire io na manoloana ny fitsarana zany anisan'ny voaresaka ihany koa zany zay zavatra zay tao anatin'izay ihany koa moa ny fanatsarana ny heverina hoe mba ahafahan'ny fitsarana tena manao ny asany tsara dia tokony ho apakary ny fanjakana zany ny vola tokana ho an'ny fitsarana satria mavesatra be ny asan'ny fitsarana ny tsara tato anatin'ny zaika dia nilaza fa kely dia kely ny vola ao anatin'ny fitsarana ahafahany miasa noho izany dia heverina zany araka ny zaika tato fa tokony ampiakarina lehibehibe kokoa ny volan'ny ministeran'ny fitsarana zany ary mba ahafahan'ny mpitsara zany mba hanana fiarovan-tena bebe kokoa na dia ao aza ny toe-tsaina koa zany aloha satria toe-tsaina koa no miady amin'ny kolokolo voalohany fa ilay zany aza dia tokony hojerena ihany koa ny karaman'izy ireo zany mba ho amin'ny tena mendrika ka ahafahan'izy ireo zany tsy miaro ny tenany. Nasiany maître Rarson Hubert resaka ihany koa mikasika ny fitsanganan'ireny fitoerana na kabinetra fanomezana torohevitra ara-pitsarana ireny kanefa tsy nahazoana lalana. Nampitandrina ny olavitry mpisolovava satria sady miteraka fifaninana tsara-drariny izy ireny no hasokajiana ho asa fisolokiana ihany koa. Tafiditra ao anatin'ny fanadiovana sy fanatsarana ny tontolon'ny fitsarana ity fivoriam-ben'ny olavitry mpisolovava eto Madagasikara ity.